Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta, no irabako anareo rehetra, aiza aiza misy anareo, eran'izao tontolo zao, manaraka ary koa meno ny mpandarana azo antoka fanavotana ao amin'i Kristy, izay endreketako ny mpitandrina sy lofindrindra mbalosonina. Atoky aho fa fahasoavan'Andriamanitra ho amintsika, ady arovan'Andriamanitsika ary ny fiadan'Andriamanitra izay nitonon'i Jesosy fiadanako noko anareo tanteraka amintsika tsiray avy. Ka dia ankalazay Andriamanitra mena voninahitra amin'izay atao ka dia izy no misaina fahendrena fahalalana ty mpanompo ty masoa ity. Somary elaela ihany zay no tsy nampandehany zao fandaran'izao fatria simba ny fitaovana kanefa dia zao efa vita ka dia isaoran'Andriamanitra nahavitanan'izany. Ka dia hivavaka tsika mpazoan'Andriamanitra manampy antsika ary mitantana antsika. Saotranao zay Andriamanitra mifamindramponao, saotra ny fahasoavanao. Ka tanteraka zao fotoana izao dia manantena ny fahasoavanao zay amin'ny saina, fahendrena, fahalalana ary matsilosaim-ponimpony sametraka ny teny eo am-bavako. Ary tsy zany ihany fa hitondra ny teny rehetra any amin'ny olona era zao toa zay manaraka ary koa liana mitady famonjena sy fiainana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Ka dia hoanao ny dera, hoanao ny saotra, anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta anaovako zao ako zao, ary koa no ny finoanany rany misaotra Andriamanitra. Amen, alleluia. Zava-dehibe ny zavatra zay nambara satria ny zavatra ny donitsika tamin'ny farany dia Jesosy mpisorona be. Kanefa tsika voavy nandalo nankalaza ny andro ny Pasika, dia mombany amin'izay Pasika zay no azavaiko anio. Maro ny olona no ankalaza n'le Pasika tamin'ny andro alahady, andro fahafito amby folo ny volana avrila. Raha ny baiboly no arahana dia tsy ny alahady io ny andro ny Pasika, fa io alahady ny ankalazana atao hoe Pasika io dia andro favorabona. Anao fanazavana moa ina moa natao hoe Pasika aloha. Dia jerentsika ny tenin'Andriamanitra Korintiana voalohany toko 5:9 ka hatramin'ny 9 vakentsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: tsy mety ny firerehanareo, tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana rehetra. Esory masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy mamisy masirasiranareo. Fa voavony Kristy Pasika ho antsika, ka dia aoko tsika anao andro favorabona, tsy amin'ny masirasira ela, masirasira ny loposy faratsiana, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia mifadiovamposy ny fahamarinana. Ny atao hoe Pasika dia Kristy voavono, voavono Kristy Pasika ho antsika. Noho zany ny alahady zay nkalazainy olo ankehitriny dia fitsangan'i Jesosy tamaty. Tombona be zany satria atao hoe voavono Kristy Pasika ho antsika, dia tsara jerena ny Pasika zay nankalazainy ny Jiosy tany amin'ny Exodosy, dia Leviticus, dia Nomery, dia Deutéronomia, ahitantsika hoe ahoana marina ny andron'ny Pasika. Dia vakitsika aloha ny Deutéronomia toko 4:9, dia vakitsika ny zatrazambara n'Andriamanitra amin'izany. Deutéronomia 4:9 voalohany sy ny 2. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: tandremo ny volana biba ka ataovy ny Pasika ny aviandriamanitra ao, fa tamin'ny volana biba no nitondrany aviandriamanitra ao anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny alina. Zany hoe volana biba io mars avril eo zay fisehoany io andron'ny Pasika. 2 ary vonoiny Pasika iaviandriamanitra ao dia ondra manosy ary omby eo amin'ny tany zay nofidiny ampitoerany ny anarany. Vonoiny Pasika iave dia ondra manosy, le famonoana ny zanak'ondry, zanak'osy, zanak'omby amin'ny volana biba araka ny fotoana voatendry natao hoe andron'ny Pasika, ary le famonoana zanak'ondry amin'izay fotoana zay Pasika. Famonoana zanak'ondry isanandro dia tsy Pasika, araka ny ten'Andriamanitra amin'ny Exodosy 7:20, 7:30, 7:30. Exodosy 7:20, 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: zao no aterinao eo ambonin'ny altara zanak'ondry 2 zay iray taona isanandro. Zereo zany fa manao fanatitra zanak'ondry 2 isanandro ny zanak'Israely. Ny zanak'ondry iray aterinao noho ny maraina, ary ny zanak'ondry iray kosa aterinao noho ny hariva.
maraina ariva fanatitra io fa tsy pasika izy am'izay fotoana zay fa rehefa tonga ny volana biba isa taona dia vonoina zanak'ondry mipasika. Iny io andro mipasika io tsara jerentsika ny exodosy toko faharoambefolo aloha de mamakitsika afantarantsika an'izay. Vakitsika aloha ny exodosy toko faharoambefolo ny andininy voalohany ka hatrano fahatelo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ave niteny tamin'i Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egypta ka nanao hoe ity volana ity no voalohambolana ho anareo dia ho voalohambolana amin'ny taona. Tero tsara eto amin'ny taona ho anareo izy. Tero tsara zany afisalamina hoe janvier zany. Mitenena am'izany kiselo ozy izy. Zay zany ny fanambarany azy. De toizatsika ina nataony zareo. Andininy telo ka hatrano faefatra misy teny toy zao hoe mitenena ianareo ho amin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manaova hoe amin'ny andro 10 amin'ny volana ity dia aoka samy haka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviana dia zanak'ondry iray avy ho an'ny isan-trano. Ary raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia aoka izy sy zay namany fanakaiky aminy fanakaiky trano aminy haka araky zay isan'ny olona. Ny olona rehetra samy araky ny tokony ho laniny avy no nanalanareo ny zanak'ondry. Eto antsika de mahita fa eo tonga eo amin'ny volana biba io amin'ny andro 10 de maka zanak'ondry ny zanaky Israely ho tehirizina. De zao mbolaza ny andininy 5 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Zanak'ondry tsy misy kilema de laza iray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy ary ho tehirizinareo izy hatramin'ny andro 17 amin'ity volana ity dia hamono azy amin'ny hariva ny fiangonana de ny Israely rehetra. Tehirizina hatramin'ny andro 17 ny andro 17 sabotsy de vonona amin'ny hariva ny andro 17 ka ny hariva ao amin'ny baiboly mielo fa tsy any arina. Zany zany hariva ny andro 17 hariva ny andro sabotsy zany de zoma hariva ankehitriny. Any zany namonao zany hoe eo amin'le fotoana natapitra ny ainy Jesosy iny no vonona ny zanak'ondry. Satria Jesosy tapitra ny ainy zoma hariva tokony amin'ny 4 sasany na tamin'ny 5. Eo zany no vonona ny zanak'ondry ny Pasika. De ny andininy 7 misy teny toy zao. Ary analany ny raha ka anentenany amin'ny tatom-baravarana sy ny tolana roa baravarany trano zay nanany azy. Eto zany tsika de mahita fa zao alaina ny raha de anentena ny tatom-baravarana sy ny tolana roa amin'ny trano zay inanana zany zanak'ondry ny Pasika izany. De toizatsika ihany ny andininy 9 de hoaniny am'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo hinanany azy mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny hanina mangidy. Aza hanina manta na voandro amin'ny rano izy fa atsatsiho amin'ny afo. Jero tsara zany fa tsy azo hanina manta na fahatitsana aminy. Jero tsara eto amin'ny afo ny nanany mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Jero tsara zany fa zay zany izy atsatsika. Ny atao hoe atsatsika saminy amin'le asaly. Tsy atono, ny atono mantsy apetraka amin'ny afo fa atanitanina afo zany le izy. Hanina amin'ny mofo tsy misy masirasira sy hoanina amin'ny hena mangidy satria mafy iny mipetrahanjareo tany amin'ny tany Egypta mahatonga an'izany zavatra zany. De zao indray ny toy ny manaraka ny andininy 10 de zao indray voalaza. Ary aza sina sisa tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany dia zero tsara eto tsy azo sina sisa tramaraina mihitsy averiko ny mandeha. Ary aza sina sisa tramaraina fa raha tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodorana amin'ny afo.
raha misy sisa zany dorana amin'ny afo ary ahoana ny fomba mina rehefa mihinana azy de zao ndray filaza rehefa mihina azy andindraiky amby folo ary toy zao no ataonareo raha mihinana azy ny valahanareo voasikina ny kaponareo amin'ny tongotrareo ary ny tenareo eny an-taninareo de haninareo fangana izy fa pasika iabe zay zany fandehana voasikina ny kapa eny amin'ny tongotra miteny eny an-tanana de hoana fagny satria maiky andery zareo zay zany ny fandehany ina moa ny hevitra n'zany zavatra zany raha direntsika ny efesianina toko fahenina misy dikany zany zavatra zany fa tsy akory hoe nataotao fotsiny zany voalaza eo amin'ny efesianina toko fahenina nandiny 4 sy ny 5 bakitsika aminaran'i Jesosy mifarary kasikiny fahamarinana ny valahanareo le sikina zany de manambara fahamarinana Jesosy ny fahamarinana ary mitafy ny rariny ho fiarovatratra zay zany voalaza teo any ndefa 5 ary kirarony fahavonam-panahy avy amin'ny filazantsara amin'ny fihavanana ny tongotrareo eto re zany akironany ny fahavonam-panahy amin'ny filazantsara amin'ny fihavanana zay ndray zany amin'ny tongotra ary ny tena fantatreo tsara fa ny tena no netiny Mosesy nanao fangagana ary ny tenin'Andriamanitra nanaovan'Andriamanitra ny fangagana rehetra ny tena zany de manambara ny tenin'Andriamanitra zay zany a zatra nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely zava-dehibe de zava-dehibe tokoa zany ary rahatsika ny fanambarana le andro levy tokoa izy toko 7 ny 9 sy ny 5 ary ny 9 misy teny toy zao levy tokoa sy 7 ny 9 ka hatramin'ny 1 aminaratoy zao no fanimpom-pivavahana voatendriny ave de fivorina masina antsoinareo amin'ny fotoany avy ny andro fa-7 amin'ny volana voalohany rehefa ariva de pasika iave eo mars avril rehefa ariva andro fa-7 sabotsy ny pasika zany manomboka zoma ariva amin'ny 7 tony sabotsy manontolo zay natao hoe andro ny pasika ary natao hoe pasika de Jesosy Kristy vovono no pasika ho antsika ary andininy fahelina amin'io levy tokoa sy 7 andininy fahelina manao hoe amin'ny lara Jesosy ary ny andro fa 10 amin'ny volana izany de andro favoravona ho any ave fihinana mofo tsy misy masirasira afotona nanao mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro voalohany andiny 7 ary andro voalohany de izy fivorina masina ho anareo aza manao tao zavatra akory sy anareo ny andro fa 10 zany alahady le ataony hoe pasika angetriny de andro favoravona tsy pasika akory io satria mipasika de Jesosy vovono betsaka ny olona miteny hoe tsanga tamaty Jesosy de pasika disy zany fa nitsanga tamaty Jesosy andro favoravona fihinana mofo tsy misy masirasira fandraisana fahadiovampo sy ny fahamarinana ary eto izy de hoe ary amin'ny andro voalohany disy fivorina masina io le andro voalohany alahady fivorina masina tsy pasika fa fihinana mofo tsy misy masirasira zero tsara fa diso mihitsy fanambaran'ny olona ny andraisany azy fa zay ny tena marina mihitsy ary rahatsika ihany anazavana na marinana an'zany de manao an'izao ary am'rivo 9 ka hatramin'ny 12 aminaran'i Jesosy ary ny andro fa-7 amin'ny volana voalohany dia pasika iave 7 sabotsy io saingy manomboka zoma ariva ny pasika toy ny sabotsy zero fa nataony mihitsy hoe andro fa-7 sabotsy zany ny ndininy 7 ary ny andro fa 10 am'izany volana izany de andro favoravona fihinanany mofo tsy misy masirasira zero tsara eto ny andro fa 10 de andro favoravona fihinanany mofo tsy misy masirasira zany hoe fandraisana fahadiovampo sy ny fahamarinana ny ndininy 8 amin'ny andro voalohany de alahady zany de izy fivorina masina ho anareo azo manao tao zavatra akory ary ny alahady zany a de fivorina masina io andro favoravona fihinana mofo tsy misy masirasira aza manao tao zavatra akory betsaka ny olona tsy mahalala an'izay ny fandesy ny andraisany azy zereo tsara fa
raharahana ny tenin'Andriamanitra. Jereo le de voavatsitsika teo ny andininy fafito amby folo ary ny andro fadimy amby folo am'izany volana izany de andro faharavona. Jereo tsara eto andro faharavona mpilaza anazy zany dia andro faharavona aza manao tao zavatra akory. Andro faharavona fihinana mofo tsy misy masirasira. De arahantsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ny Levitikosy 3:20. Levitikosy 3:20 ny andininy enina sy ny fito amin'ny anaran'i Jesosy. Levitikosy 3:20 andininy enina sy ny fito. Ny andro fahadimy amby folo am'izany volana izany de andro faharavona ho any ave, fihinana mofo tsy misy masirasira. Afotoana ny hinana mofo tsy misy masirasira. Mazava tsara ny andininy fahafito, andininy fahaenina azafady amin'ny anaran'i Jesosy ary ny andro fahadimy amby folo am'izany volana izany dia andro faharavona ho any ave, fihinana mofo tsy misy masirasira. Afotoana minana ny mofo tsy misy masirasira. Afotoana zany hoe ny herinandro masina zany a tsy aloha amin'ny Pasika fa aorina amin'ny Pasika. Tsy jerenareo fa ny Pasika manomboka amin'ny andininy fahaefatra ny Pasika, efatra sy ny dimy ahitana eo andininy fahadimy ny Pasika. De ny andro fa ny andininy fahadimy any andininy fahaenina de manambara ny fihinana mofo tsy misy masirasira. Andro faharavona aorina. Ary andininy fahapito ary amin'ny andro voalohany manomboka zany le alahady io de izy fivoriana masina ho anareo, aza manao tao zavatra akory. Jereo tsara fa eo zany le atao hoe fivoriana masina, tsy Pasika filaza anazy a, fivoriana masina andro faharavona fihinana mofo tsy misy masirasira. Ary ny Pasika zany a ny herinandro masina ao aorina amin'ny Pasika ny herinandro masina fa tsy aloha amin'ny Pasika. Mbola iverana antsika indray ny tenin'Andriamanitra. Exodosy 12:20 de ny andininy 10:20 sy ny 9:20 misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Afotoana hinanareo mofo tsy misy masirasira. Amin'ny voalohan'ny andro no anesoronareo ny masirasira ao amin'ny tranonareo. Fa na iza no homana mofo misy masirasira amin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito de fongona tsy ho amin'ny firenen'ny Israely. Ary amin'ny andro voalohany de isy fivoriana masina ho anareo. Ary amin'ny andro fahafito koa isy fivoriana masina. Tsy kanao raha akory anareo am'izany andro izany afa-tsy zay hoanina ny isan'olona. De zany ihany no amboarinareo. Mazava de mazava tsara eto zany a fa tsy manao raha misitsy ary tandremana mihitsy mba tsy hanao raha araky ny teny io ny alahady io. Mazava tsara eto ny tenin'Andriamanitra eto a fa mihinana mofo tsy misy masirasira afotoana. Fa afotoana le izy a am'izany a aorina amin'ny Pasika satria ny raha makitsika ny Exodosy 12 ty de ry aloha ry ny Pasika. Vakitsika ny Exodosy 13:20 de zao mbola azy. Afotoana minanareo mofo tsy misy masirasira ary amin'ny andro fahafito de isy andro firavoravoana ho any ave. Ny mofo tsy misy masirasira hoanina mandritry ny afotoana ary tsy isy eo aminareo zay mofo misy masirasira ary tsy isy zay masirasira akory eo aminareo ao amin'ny taninareo rehetra. Eo amin'ny tany araky ny voalaza atao amin'ny tany toko 12:20 de eo amin'ny tranony tsisy masirasira. Vakitsinga le andininy 12:20 hoe afotoana nareo mofo tsy misy masirasira. Amin'ny voalohan'andro anesoranao ny masirasira ao an-tranonareo. Fa na iza no mihinana mofo misy masirasira amin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro fahafito de fongona tsy amin'ny firenena. Jereo ao an-trano esora le trano. De eto indray eo amin'ny taninareo ary amin'ny Deutéronomia 4:20. Eo tsika zany nahita fa hoe ao an-trano eo amin'ny taninareo. De zao ndray voalaza atao Deutéronomia 4:20 ary aoka tsisy masirasira eo aminareo eo amin'ny faritaninareo etra afotoana. Ary aoka tsy isy hitoetra amin'ny lokalina ny henan'ny fanatitra terinareo
tamin'ny ariva. De ro tsara eto fa misy atra lazainy eto mazava ary ao koa tsy isy toetra maloka alina ny henany fanatitra zay novonareo tamin'ny harivany andro voalohany. Eto zany de zao tsisy masirasira ao an-trano, tsisy masirasira ao amin'ny tany, tsisy masirasira ao amin'ny faritany. Hina ny hevitry zany raha ho antsika ankehitriny de zao tsisy masirasira ny diko hoe masirasira lolo-posy faharatsiana, tsisy masirasira ao amin'ny tenantsika, ao amin'ny tranontsika, tsisy masirasira eo amin'ny tanitsika, ao atokantranotsika, tsisy masirasira ao amin'ny faritantsika, ao amin'ny fiangonana, eo amin'ny tenantsika, ao amin'ny tranontsika, eo amin'ny fiangonana, tsy tokony isy masirasira lolo-posy faharatsiana fa fahadiovam-posy famarinana no tian'Andriamanitra omenantsika. Ary isaon'Andriamanitra ny fanambarany zany satria asan'Andriamanitra manafaka an'io. Azay natonga ny tenin'Andriamanitra ny Korintiana voalohany toko 5 andininy 9, Korintiana voalohany toko 5 andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa de aoko sika no andro faharavona tsy amin'ny masirasira ely na masirasira lolo-posy faharatsiana fa amin'ny mofo tsy misy masirasira de fahadiovam-posy fahamarinana. Mandray fahadiovam-posy fahamarinana zany rehefa mankalaza zany andro faharavona izany zay omen'Andriamanitra adisao atsika Andriamanitra fa tanterany amin'ny alalan'i Jesosy zany. Amen. Vavakitsika. Saotra anao zay Andriamanitra ny famindramponao, saotra ny fahasavanao, saotra ny fanambarany sy fanazavana ny amin'ny andro mipasoka sy andro faharavona, de ny fahasavanao itosaka be be aminay, de hoanao ny dera, hoanao saotra mampinahitra Andriamanitra, ary amin'ny anaranao Jesosy tompona vazavako zany, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia manao veloma mafinaritra indray tompoko, fahasavan'Andriamanitra hoe ho amintsika rehetra, ady mba ho tanteraka amintsika tokoa ny fahadiovam-posy fahamarinana zay men'Andriamanitra ho an'ny olona zay mino ka nankalaza zany andro faharavona izany tamin'ny andro alahady zay natao hoe Paska fa andro faharavona, ary koa nankalaza amin'ny Paska esory masirasira ela mba vongavoanareo mba vonika izy Paska antsika fa nesorana masirasira lolo-posy faharatsiana de tsy inona koa fa tsy Kristy voavony Paska antsika. N'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.